Ny serasera mifampizara fahalalahany mba hanatsarana ny fiaraha-miasa. Io ny lohahevitry ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fady tseranana izay marihana amin'ny alalan'ny fampiratiana misokatra ho an'ny rehetra etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely mba ahafahana mandroso raha ny voalazan'ny tale jeneraly ny fady tseranana Vola Razafy Miandra nandritry ny lahateny izay nataony ny maraina teo dia ilaina ny serasera. Zava-dehibe ny isian'ny fangaraharahana. Tokony ampafantarina ny rehetra ohatra raha ny voalazany ireo didy amandalana samihafa sy ireo dingana samihafa tokony arahana mikasika ny famoahana entana ohatra na izay rehetra mahakasika ny fady tseranana. Raha misy ny olana dia ny fifampiresahana ihany no ahafahana mahita taiza ho aiza no nisy ny tsy nety ary inona ny vahaolana tsara hoentiny. Raha nanao nijery totika ny taona 2024 ny tale jeneraly ny fady tseranana dia nanambara fa 470 miliara ariary ny volaniditra teo anivon'ny fady tseranana, izany hoe 170 ny vinavina. Ny tsy nahampy kely azy dia ny fisian'ny abany solika izay nahatony sy ny fienan'ny entana izay niditra. Na afa-po ihany ny vokatra amin'ny ankapobeny raha ny voalazany. Ny tanjona ho an'ity taona 2024 ity dia ny antsoina hoe dématérialisation de la procédure douanière, izany hoe tsy ampiasaina intsony ny taratasy fa amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao avokoa no tanterahana ireo fifanakalozana données ilaina. Izany no atao raha nambaran'ny tale jeneraly ny fady tseranana dia mba ho aingana kokoa ny asa izay tanterahana ary tsy atahorana ny isian'ny osika samihafa. Raha ny fanamby apetraka dia amin'ny volana Jolay 2024 no anomboka izany dématérialisation izany. Ny olana dia andrasana ny ifidianan'ny parlemanta vaovao ny lalàna momba izany sy ny mahakasika nisy antsoina hoe signature électronique. Fa isa-taona dia ankalazaina ny faha-20 ny volana janoary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fady tseranana noho ny mahandro tsy fiasana io daty io anefa dia naroso ny fankalazana tamin'ity taona ity ka nosantarina ny maraina teo tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely izany, toerana izay mampiatrano raha teo ny fampiratiana izay maharitra 2 andro entina hanamariana izany andro iraisam-pirenena ho an'ny fady tseranana izany.